Tsy azo hialana tsony amin'izao vanim-potoana izao ny fampiasan'ireo teknôlôjia vaovao amin'ny fikirakarana volam-panjakana, hoy ny ministera ny Aitao Rakajamrindra. Anamorana ny fanaramaso ny fampiasana ny volam-panjakana sy ny fangararana ho fampiasana izany apakady izay afana ihany koa miady amin'ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana marobe misy amin'izao fotoana izao. Efa mirona miandalana amin'ny fikirakirana vola amin'ny alalan'ny Aitao Rakajamrindra ny fanjakana araka ny fanazavana hatrany. Mpianatra eny amin'ny oniversite misy Valoalina no efa nahazo karatra fikirakirana vola amin'ny alalan'ny Aitao Rakajamrindra ary efa andalana ny fanadihadiana ahafahana manao izany ihany koa ho an'ireo mpampianatra FRAM. Fanadihadiany Mampitiny Andriambolonina eo amin'ny sariny Asfidra Kotomanal. Efa miala tsikelikely amin'ny fikirakirana mivantana lela vola taratasy amin'izao ireo sampandraram-panjakana araka amin'ny fanazavana. Efa maro ireo sampandrarano mifandray amin'ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny teknôlôjia hisoroana ireo endrika kolikoly sy tsy fanarahan-dalana samihafa. Miandalana fa efa hirsoana ihany koa anefa ny fialana amin'ny fikirakirana vola mba hisian'ny mangarahara amin'ny fitantanam-bolam-panjakana. Anisan'izany ny fampiasana karatra fikirakirana vola izay efa manan-kery amin'ny fandoavana amin'ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatry ny oniversite. Azo atao ny mampiatra izany amin'ireo sampandraram-panjakana samihafa. Ho an'ny fitondram-panjakana aloha dia amin'ny fampiasana amin'ny fomba mangarahara ny volam-panjakana. Raha miresaka tsika zany resaka bourse amin'ny mpianatra dia hita fa tao anatin'izany no ahitana fa nisy mpianatra tsy tena mpianatra ihany kory nefa misitraka an'ilay bourse. Dia hita zany satria ilay carte tsy maintsy nominatif ary tsy maintsy ohatrany tsika makany amin'ny banque ihany. Rehefa maka carte tsika dia tsy maintsy fantatra izy ilay olona tompon'ilay carte dia ohatray ihany koa ny mpianatra, ohatray ny mpampianatra, ohatray ny amin'ny personnel administratif et technique sy ny sisa ka raha izy antony voalohany faharoa dia tsy mikirakira n'ilay vola tsony mihitsy. Satria le vola hitantsika fa le cash io zany tamin'ny andro ny ame anara-pahasalamana reny dia ny vola koa ifindran'ny fampiasana ny Covid io zany fa na izany na janana zany dia tsika miditra ao anatin'le hoe dématérialisation na processus na dématérialisation na fampiasana ny fitondram-panjakana. Itsika androany amin'ny resaka sécurité tsy mila mitondra vola be intsony aty am-paosy fa dia le carte fotsiny dia eny amin'ny sehatra rehetra moa zany no afaka ampiasaina anazy. Anamora ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-panjakana ny fikirakarana Rakajamrindra sy ampitaindavitra. Paikady ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ampihenana ny fahasahiranan'ireo mpiasam-panjakana izay tsy maintsy mandeha lavitra rehefa haka ny volany. Ny karatra ny mpianatra efa miasa eto amin'ny tany sy ny firenena dia efa mihoatra ny 80,000 carte. Izany hoe efa be be zany mampiasa anazy ireo mpianatra ireo. Io moa zany araka ny teneniko tareo teo hoe na ianao zany maka vola amin'ny distributeur na ianao tonga dia mandoha vola amin'ny karatra. Efa misokatra ho an'ny daholo be ihany koa amin'izao ny fampiasana ny karatra fikirakarana vola amin'ny Aitao Rakajamrindra izay feraha miasa amin'ny positra malagasy araka amin'ny fanampim-panazavana hatrany. Afa mbola betsaka amin'izao ny mandefa taratasy fa tsy araka ny heveran'ny rehetra hoy ny tale jeneraly ny paositra androany na dia oaza ny teknôlôjia maro aji atapitrisany isa-taona amin'izao no lafin'izy ireo izay mandrafitra ny 20 isan-jato ny vola miditra ao amin'ny paositra malagasy. Mitoetra ny kosa ny famokarana aji vaovao ka aji miisa 520 mirakitra ireo karazana biby sy zava-maniry mampiavaka ny Madagasikara no navoaka androany nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny paositra. Fanazavana ny raha ny Mampitiny Andriambolonina sy Arfidra Kotomanalina ny trandraka. Ny taratasy amin'ireo raharaham-panjakana no tena mbola betsaka amin'izao. Anisan'izany ireo taratasy an'alina isa-taona tsy maintsy alefa ho an'ny fiantsoana amin'ireo fanadina mpanjakana ohatra araka ny fanazavana. Misy ihany koa ireo karazana tolotrasa izay tsy maintsy ilana fanamarinana fanalefa paositra ka mahatonga ny olona andefa taratasy any amin'ny paositra noho izany. Tsy araka ny voizina amin'izao fotoana izao ny zava-misy amin'ny sehatry ny fandefasana taratasy araka ny fanazavana. Mbola mifaninana tsara amin'ny teknôlôjia tahaka ny mailaka sy ireo karazana tambajotra ny fandefasana taratasy any amin'ny paositra. Antapitrisany isan-taona ireo aji lafo eto Madagasikara. Ny tombontsoa amin'ny fampiasana timbre voalohany aloha zany ny timbre poste dia tsy hoe natao handefasana taratasy fotsiny ihany fa ny timbre poste koa dia fomba anankiray ahafahana mandefa hafatra hoe
outil de communication zany izy alako tsiny amin'ilay teny frantsay. Outil de communication koa ny timbre poste. Tena mbola betsaka ny malagasy mandefa taratasy. Fahadisokevitra le filazana hoe satria miroborobo ny teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana dia tsisy tony mandefa taratasy. Mbola be dia be mandefa taratasy ary raha hanome chiffre anareo dia eo amin'ny 2.2 isan-jato ny fidiram-bolan'ny postra malagasy dia mbola avy amin'ny alalan'ny timbre avokoa. 12% ny revenunay poste dia avy amin'ny alalan'ny timbre poste. Ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny postra androany, 520 mirakitra ireo biby sy zava-maniry mampiavaka ny Madagasikara no nampafantana androany. Araka ny fenitra, tsy maintsy aloava ny fankatoavan'ny ministera PIAI amin'ny alalan'ny fanaovana soniny boky mirakitra ireo karazana azy ireo, ny famoahana izany ho amidy ho an'ny daholobe.